Izaho tandrona ranjakavola mbola amindran'Andriamanitra fo ampitondray izao hafatra zao ho an'ny fiangonany amin'ity andro Pasika 5 Avrily anomboantsika mianatra ny lohevitra vaovao hoe mbola matory ianareo lohevitra vaovao mandinitsika amin'ity Avrily ity ny hoe manome fiainana ny mino ny tompo. Pasika-nio fanody tsara amin'izany lohevitra izany, verina ny tompo dia manome fiainana ho an'ny mino azy izy. Vita ny toriteny. Andao adiadiny zany. Jauna toko faharoapolo dia mandre tantara tahaka izao sika avy eo amin'ny Jauna hoe tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro hoy ny jemba teo hoe andro alahady. Tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa falazany jemba azy hoe dia nandeha maraina be mbola maizimaizina Marie Magdalene. Da Marie kely ry amin'ny andininy faharoa tapany farany fa tsy izy rerina kany hoe ka tsy fantatray zay nametrany azy. Le tray io zany izy sy ny namany fa ny valazanarana fotsiny izy Marie. Zay zany famakinan'io mba tsy dia hoe Marie rerina kany dia ho saly oatra mihitsy Marie raha izy rerina kany tovitovy ny ataon'ny mpamosavy ihany zany. Aminana namana izy nakany nandeha nijery ny fasana fa tonga tao Marie mivato efa nisy nanaisotra ary izy tsy niditra tao akory. Zany ny fatairan'irety vehivavy reto le tena zavatra anto nandehanany tany am-pasana tany tsy hitany akory fa avy dia niazakazaka verina nakany ny Petera sy ny namany izy. Dia lazay ny ray lazay ny Jaona zany hoe i Petera sy ny mpianatra tiany tompo ihany lazany Marie io fa izy rehetra dia ao amin'ny trano efitrano ambony miafinao ny mpianatra rehetra fa ry Petera sy Jaona ny tena mora ifandraisana amin'izy rehetra. Dia ireo ny lazany Marie hoe ahoana lazany taminy nalaingely atao am-pasana ny fatiny Jesoa tompo tsy fantatsay zay nametrany azy. Toekitsika ho any amin'ny Matthieu toko fahavalo amby roapolo fa tsy zany ny fitantaran'ny olona an'io, tsy zany ry Marie tonga tany zany hoe dia na hoe tsy fantatsay zay nangalatra ny fatiny. Matthieu toko fahavalo amby roapolo andiny faraiky amby folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo hoe raha mbola teny an-dalana ireto vehivavy dia indreny taverina tao an-tanànan'i Jerosalema ny sasany tamin'ireo mpiambina ny fasana ka nitantara ny zava-nitranga rehetra tamin'ny lohandohan'ny mpisorony dia nivory niaraka tamin'ireo loolona ny lohandohan'ny mpisorony ka rehefa nikendo dia nanome vola be ny miaramila ry zareo sady nanao taminy hoe lazao fa tonga alina ny mpianatra Jesoa nangalatra ny fatiny raha sendra natory zahay. Fitantaran'ny Jaona nanatitra maso hoe i Marie ny tonga tany amin'ny fasana nahita ny vato efa nisy nanaisotra dia miverina haingakaingana laza tamin'ireo Petera mbamindry Jaona hoe nisy nankatao ny fatin'ny tompo tsy hitanay izay nametrany azy. Zay ny zavatra nitranga fa nilaingany zao tontolo zao laingany reto loolona ampiasan'ny londohan'ny mpisorony reto no karamaina ny miaramila hiteny eran'ny tanàna hoe zafady azy zanako miaramila nareo ny fanolotolotro ny olona io vola io amoroporetana sy andangana amin'ny firenena io. Da zao hoe tonga tao ny mpianatra nangalatra ny fatiny Jesoa fa zay mbola nanino ao zareo zany ka miaramila omena andraikitra miambina ny fasana dia manino mahatory somatsara reniko somatsara eo.
fa nisy nanaisitra ny vato any amin'ny fitantarany mateony liokany io dia nisy aminjely tonga teo dia nanaisitra ny vato dia nampitsangana ny Jesosy tao amin'ny fasana. Lioka lay mpanadihady efa mapy lioka toko voalohany ianareo andeha nivonoka hatramin'ny fahaefatra manadihady nefa ny fotopitorako tsara no adika diniko tsara no vakiako reo voatantarandre efa nanolotra teo alohako dia nasoratako anao teo afily tsara indrindra zao vo fitina momba ny Jesosy Kristy zao. Niran'Andriamanitra ny anjely nanino nanaisitra ny vato aloha ry marivy dia abata vato zany koa dia maresaka tsy milamina mitsy any antsy an'ilety lumière mille ry marivy dia abata vato anakisaka an'io fa dia hita be mitsy fa hoe lainga marivo tototra ohatry ny taitsaka mikarokaro anao dia mahazo an'le izy. Tonga tany amin'ny Jaona sy Petera Maria foana andrean'izany sy Petera nefa tadio fa mihidy amatrano reo ary amin'ny 2020 dia tena mazava be mife vakeo nge 2020 ary efa rivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro raha voarindrina ny varavaran'ilay izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahorany ny Jiosy mihidy amatrano reo fa vo tonga tao Maria ny teny tamin'ny Petera dia nanina ny Petera afaka atao le tahotra ninonina mitranga orina tokotany ao nataony Jiosy iny tsika natao ho any am-pasana zany mihitsy ny fihetsika Petera io say niazakazaka ho any am-pasana ry Petera. Tsy mbola resantsika aloha le sprint nataon'izy rola niaingy Petera niaingy Jaona ilelazany le mpianatra anankiray io niaingy Jaona dia niara-ny azakazaka zao niara-nanao départ zany ohatrany hoe manao 100 mètres etsy le ramose manao le basy eny an-tanana avao maro près pan lasa dia niaingy zao Petera sy Jaona fa eny an-tanana iny dia nanino nioaran'ny Jaona Petera ka efa zokonjokony azy ty Petera ty dia lasa taloha be ty Jaona izy tonga taloha tany amin'ny fasana saingy amin'ny maha jeune azy ary ekeo zany ry jeune isany saniditry Jaona fa teo izy teo baravarany fasana teo niandry tonga Petera efa tonga teo amin'ny fasana dia avy dia leditry Petera antitra mampiady kalo fa tsy kary a le disitosina resaka eo am-pitenenana io hoe antitra mampiady kalo sinona ty karina ampiadin'ny antitra to mampiady kalo ny antitra ihany azany no nanarako ny tanora aza mba misobelo io na mianatra taizy ianao na firikitafo ny borsa azonao tadidio fa Andriamanitra nahary an'io dada sy neninao io Andriamanitra nahary an'io zokonao io Andriamanitra endry io Andriamanitra mahery io Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra io misy zavatra tsy hainy diplomanao hain'io. Lazaiko nandrisy ny herinandro masina lorsqu'on est jeune on danse et on rit fa tsy lorsqu'on est jeune inona natatsika toerana ho an'ny tanora baina lo antitreo dia niakatra teo ny tanora hitako erinona taony nihitsoko hatrany anaty lavaka hatramin'izao tsy tafariny nentinareo tanora ny firenena ikeo zany aza belo mba makasaina amin'ny antitra mba maka fahendrena amin'ny zokiolona mba meteza anaiky hoentina amin'izay tsy aikefa nanan'ireo zokiolon'ireo
zay ela netezana ihany fa tsy atao le ikisa ohatr' zao. Ahitany zanako katekomena ianao rehefa avy eo a nanarina fatratra izy hoe anaka ianao a maka tondeuse ianao avy ety à la hauteur 2 de amboarinao ivolonao efa tsy isinan'io a velo tsingoloka io lohanao. Raha ohatra ka mitsangana ohatr' zao azo zany hoe velona. Raha malagasy de velo mitsangana ohatr' zao de vary. Raha malagasy de hoe velo mitsangana ohatr' zao de volony. Fa rehefa tsingolokao io a de fanaondry zareo tektonike sy ny namany atsingoloko dao rehetra mba amin'ny azo fijaliana eny tratrany eny a mba mody mitondra azo fijaliana fa mitsingoloko. Hitanay nge reny raky izy tsy de eritreretinareo jambo zay tsy hitan'ireny fa fanitsakitsahana marina reny ampianarana anareo rehefa tsy fantatrareo. De tonga taloha Jaune tsy saniditra izy papeterany niditra tao mba iverenana kely inona nanosika nyty Petera ty ana zany fahasahiny zany a inona nanosika ny io mpanompon'Andriamanitra io a sa hiala tao an-tranona de miafina azy ho any am-pasana misaitra zay mety ho tahotra sy ninona tany. Ny Jaune voalohany toko faefatra ny fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo mampianatra antsika aloha hoe fa ny fitiavana mandroaka ny tahotra. Jaune voalohany toko faefatra andiny fa valo ambin'ny folo sivy ambin'ny folo. Fa inona no niteraka le fitiavan'ny Petera tao am-pony ary ny sairana ko no fitarian'ny tompo a tany saina aminao a ny lalana ny zoran'ny Petera niteraka zany fitiavana tao am-pony zany. Na tsy ny tompo izy aloha Jaune toko voalohany de rehefa nanaraka ny tompo teo izy fotoana vitsy monja ho an'izay nijerany film halina tany amin'ny TV plus Son of God ilay zanak'Andriamanitra de nandeha nanjony Petera sa tsy zany satria mpanjony raha teo izy mpanarato fa tany a namalivaly any tompo ery izy hoe tsy possible mihitsy zany hoe tsisy trombotsony ao zay efa avy tany io Jesosy hoe ndao fotsiny ary tsy hay ny aratinao. De narotsaka Petera de nahazo arato be dehibe izy vakinao a ao amin'io ka toko fadimy io a de ahita ianao hoe tena talanjona mihitsy Petera. Miala amiko mpanota miala amiko olomeloko hoy Petera no ny fahitany zava-magaga nampahitany Jesosy azy nahazo trombotra zakana sambokely mihitsy a Petera. Narary nitazo ny rafozam-baviny matomana na rafozam-bavy zany Petera de manino manambady fa tsisy an'izany hoe manany rafozana nefa tsy manambady. De foantazo mahery ny rafozam-baviny Petera nandalo tao an-trano tao Jesosy ka siny Jesosy fotsiny de ohatrany hoe nisy transfert zany tao amin'ny tompo tao any soka tao le tazo a sitrana ny rafozam-baviny Petera azoko atsaina ery le vehivavy niala teo am-pandriana sitrany niazakazaka ny karakara nandray an'ny tompo tao an-trano tao a gabo Petera. Nasainy Jesosy nanatona azy nakany ampitany rano ny mpianatra hitanareo tamin'ny film koa zany hialina ao anaty sambo izy rehetra fa Jesosy efa lasa ny aloha azy tany fa ny mpitentsika fakahita ho iny tompo de teny ambony sambo teny a tsokany rivotra ozokozony ny onjany sambo kely de Jesosy iny ambony rano de i Jodasy ny nahita azy voalohany tamin'le film i Jodasy nahita azy voalohany de ozy Jodasy hoe ino io matoto io de Jesosy ny teny hoy izy matsy Petera Petera avy manatona de mpianatra am'zany a mijery ao anaty sambo kely Petera de ao anaty rano de toy ny teny amin'ny Petera ole tsy azavakany fa tena matotongy eo e lasa ihany Petera no ny fahasahina tsangana tao ambony rano iny tokoa fa tselatra sy ny
mitoboka tahaka zany le varatra taria amin'ny sisiny taria mierika anakany Petera dia any ny metteur en scène tsy naneo lay nampiakaran'i Jesosy azy niala tao anaty rano tenenany hoe riketro fa nakarin'i Jesosy tao anaty rano Petera tamin'ilay avy niletika teo iny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra tamin'ny Petera zany andresena lanitra nyity lehilahin'Andriamanitra ity intelo metaona farafakeliny Petera niaraka tamin'ny Jakoba sy Jao nanentin'i Jesosy tany an-tendrombohitra ny anankiray malaza be tamin'ireny matitoko fa 7 iny zay ny iovan'i Jesosy tare tao an-tendrombohitra dia i Petera mihitsy indray ny nafanafotaon'ny teny hoe trotro tatsika hijanonetsy amboatra tranonay anankitelo zay ny anankiray ho anao ny anankiray ho Mosesy ny anankiray ho any Eli Petera nahitan'io dia hoe ny tompo avy any an-danitra hoe ity ny zanako malalako izy no enoy tsy hita niaraka tamin'izay lay Elia sy Mosesy fa i Jesosy reriny teo hitany Petera zay tao an-tanàna tao maolona tao an-tanàna andry Petera natonony mpanangona ny atsasaky ny sekely dia nazaky tamin'ny herinanomasina ho azy nazoto tonga teo atsasaky ny sekely ny fanao tamin'izany tamin'ny andron'ny Jiosy ny isam-batan'olona lehilahy zany dia mandoa atsasaky ny sekely ny lanan'iny dia natao fanamboarana entretien ny teboly zay ny ilan'ny Jiosy azy rehefa tonga ny Romanina toizany ihany fanangonana ny atsasaky ny sekely io isan-da fa ndia amboarana teboly ho any Jupiter ny Romanina zany ndia amboatra teboly ho any Jupiter amin'ny alalan'ilay antsasaky ny sekely fanaon'ny Jiosy ho fanamboarana ny teboly dia misy Jiosy nanohitra an'iny misy Jiosy nanaiky any nandohany zany dia nanatona ny tompo ny mpanangona ny atsasaky ny sekely nantany amin'ny Petera ono mandoa ny atsasaky ny sekely nga mpampianatra reo io Petera mandoa ihany izy dia miverina tany an-trano Petera hoy Jesosy ao nanevitra ao Petera dana manjona dia zay trondro voalohany azonao ao jereo anaty vavany ao jereo amin'izany zany fahefany Jesosy any anaty rano ngano misy recrutement tao tonga dia fanaovana préparation na trondro hoe rehefa anjony ana rehefa tonga hoe Petera manjono dia lany manaikitra le fany voalohany tsisy azo ataon'izany fa zay trondro voalohany ao i Jesosy dia raisy anaty vavany ao fa hita sekely ray ianao dia tsasany anao tsy atsasany andoavanao ny hoy Jesosy gagy Petera amin'izany tonga tany Getsemane tao daholo mpianatra fa izy telo mirahalahy indray nentin'i Jesosy mitokana kely somarery amin'indray torabato ary anino ivavaka dia tany izy nitenenan'i Jesosy hoe hay tsy maharitra ho rairay tsy atory akory nareo hiara-miaritra amiko hoy Masay Petera sy zao nary Jakoba nanafika an'izany niainan'izany Petera io tao Getsemane ihany tonga misambotra hoy izy ny zanako mitantara tamiko anykeo hoe maranitra koa iny sambatry Petera iny ka tsanany ray maka ny sofiny malikoa mitsoka kirazorazo eo le sofiny izy nanao zay Petera dia niraisin'i Jesosy napetaka ohatrany nasiana lakôly tsisy fery tsisy ratra tsisy olatra petaka ny sofiny maliko abokireo amin'ny trano ny sabatra ao ny Petera hitany Petera zany tao rehefa voasambotra avy tany Getsemane tany Jesosy tany nisamborana azy tsaronareo zay ilay malikony tantaraintsika teo dia mpianatra rehetra efa nandositra daholo efa niazakazaka niala teo sao ataony Jiosiny eo ndao mba amaky kely matiko jaona toka 20 fa somary tokony ianaranareo teo zavatra mitranga na tongavan'ny Petera tany amin'ny kianjan'ny lapany sorona be tany jaona toko fa 20 vakina ny andiny fa 20 niny fa 10 dia ampy antsika
5 eo toko fa 8 ny fa 5 hoe ary Simona Petera sy mpianatra anankiray koa dia nanaraka an Jesoa akany anaty tany zany ary fantatry ny mpisorona be zany mpianatra zany dia niara-niditra tamin'ny Jesoa ao ankianjan'ny trano mpisorona be izy fa Petera nijanona teo alatrano teo mbavahady dia nivoaka ilay mpianatra anankiray izay fantatry ny misorona be ka niteny tamin'ny mpianatra ny vavahady dia nitondra ny Petera niditra. Azonareo ny tantarana dia vakitsika io itsaona zany a fantatry ny mpisorona be mahitahita dia afaka niditra na anaraka an Jesoa nakany anatin'ny lapan'ny mpisorona be tany fa Petera tsy fantatry ny mpiambina tsy fantatry ny mpisorona be raha teo dia voatery nijanona tary tokotany tary dia nivery ny jaona niteny tamin'ny gardien teo mbavahady teo chef mitra sesy fa namako eo dia tafiditry Petera zay zany natafiditra Petera tao anatin'io lapa misy ny itsaranan Jesoa io dia tao Petera lay nanino nantahany Jesoa impiry intelo dia naneniny akola dia mifampijery izy Jesoa ary tsy maso mangarika ho isika zay nataony Jesoa tany evanazako ianao fa maso miantra onena mijery any Petera dia iny Petera fa nikokoko nitomany na tsiaro hoe hay tena Andriamanitra ity na rahako ity dia amaky ny toko fa 1 nareo fa efa aorina nitsanganan Jesoa tamin'ny maty kosa zany a dia itoy any amin'ny asa zay anirana ny Petera zany dingana rehetra zany lalova ty mpanompon'Andriamanitra ity atongavany amin'izao izy say isedra na dia ny fankahalany jiosy azy ireo azy niala tao an-trano niazakazaka ho any am-pasa tantaran'ny Petera zany hainao mba efa mba mahazo mitanisa venao hoe inona avy nefa mba nahitanao any tompo tamin'ny fiainanao dia hianana lisitra ianao ny an'ny Petera ty zao a re vitsivitsy ny tansaiko reo a 10 points teboka voalohany teboka folo reo nytansaiko taminao reo fa ny anao firy taona zay nanaranao ny tompo kinona tsy efa nataon'Andriamanitra taminao nandahany tompo tsy i Petera saingy rehefa tafatodika ny faniona tamin'ny tompo izy dia Petera tompo mba ny antony atongavanao aty io tsy nde hijery kiraron'olona vaovao ny antony atongavanao aty am-piangonana io tsy nde hijery ny voloky ny tapahanao maly ny antony atongavanao aty io te ianao ny tompo raha mba ho tafaona amin'ny tompo ke ianao eo tahaka amin'ny Petera iovy ianao manomboka ny fotoana ionanao amin'ny tompo io miovy ianao marina ny an'ny Petera zany lalana lavabe ny sorany zany hatrany amin'ny jaona toko voalohany hatrany amin'ny jaona toko 20 tsika izao lavalava zany lalana zany raha atao kilométrage zany mety 20 kilometra raha atao taona zany mety 20 taona fa miovy izy ary ianao ny nahafantarana anao tamin'ny nanaovana batisanao sa nandraisanao nanamasinanao mpandray fanasany tompo iny ianao iny mandraky ty androany mbola iny any tsy miova tsisy akony taminao zay lazay tompo taminao iza zay olo zay herinandro masina Jodasy telo taona angarangidiny Jesoa niara-nenina tamin'ity Jodasy ty naranay maso tamin'ny fianarana nifiny herinandro masina fa niteny tamin'ny Jodasy io Petera ny tompo hoe ianao io ianareo reo anakirainareo namadika aho i Jesoa eno zany re azo ndamosina ho izy Petera i Jodasy tsy nandray ny tenin'ny tompo izy efa
efa lazaitsika tamin'ny herinandro masina fa tsy be dehibe kory zany hoe Jodasy zany tao mpianatry ny tompo firy izy io ray monja zany hoe minimum amin'ny isan'ny mpianatra 12 moins 1 fa tsy be dehibe zany Jodasy zany ka olona be dehibe no samy amadika ny tompo daholo ao amin'ny fiangonana tsy miaino lazainao ny tenin'ny tompo ampianarinao azao ny zavatra lazay ny tenin'Andriamanitra riava misy miaino nefa tsy dia malaza intsony zany zao dia sanatriavina vava ve dia ho ray sisa ny tena miaino fa sisan'izay Jodasy taony io fahasahiny Petera io zany tsy tonga ho azy io fa notezay tompo namakivaky ny tantara izy ianao koa tezay ny tompo ndrisy moa fa tsy ety Jesoa tsy hitanao maso zano hitanao maso zano sainy miteny aminao de tsy miaina anao hozy izy Fernand Legrand zay un évangéliste francophone lehibe matanjaky zany fianatra ny fitoriteny zany si je pouvais changer ma face raha mba azoko novana hitarehiko io hitovy tarehy amin'ny Jesoa sitrany ianao rehefa mba mahita izy any hitanao Jesoa fa tsy afaka manao zany aho i Fernand Legrand za zao Jesoa izy Jesoa dia tena manano sarotra mihitsy ianao mba handray zay lazaiko aminao satria tsy hitanao Jesoa vomafy ianao za no irahy ny teny aminao fiteniko tamin'ny herinandro masina zay hoe kely sisa ny tenenako aminao raha ny kajy 59 ans zao plus 6 ça fait 65 ans baibay ianao eo ambadika eo misy manaraka moramora hoe faingana 6 ans fa mba misy ihany vitsivitsy naky zany aza mba manao hoe mba pikely mba plus 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 70 ans fanao anefjekely dia hoy ilay anankiray zay tsy lazaiko anarana aminareo adreo amin'ny 65 ihany dommage nandritry zay iarahantsika rehetra raha tonga zany zay 65 ans zay 30 ans fiarahantsika eto ianao tsy miaino mihitsy dia sanatrivy amin'izany fotoana zany fifanao velomitsika dia hoe mba makanisy eto le miaino dia mba niova fo dia nakanisy eto le tsy miaino fa lazainao fa foroporoko anao iteny io lazainao fa tiako tsy mitsondromina amin'ny teny io ianao fa tsy zany akory ny teny tompo anao sy ny sisy fa i Petera na mafy toinona azy na ela toinona azy an'io natongavana am'izany fiovam-po tanteraka tamin'ny fiainany dia nanaraka ny tompo teny izy bakeo anyjanao tokaraiky amby roapolo nitsangana tamin'ny maty ny tompo tamin'izay rity Petera moa ianao tia hoe Petera tianao ary tompo andaso ary nyondry ory Petera moa tia va ianao ny tompo tianao fa fantatrao zany avana ary nyondry keliko hoe ory Petera moa tia va ianao tompo efa mitsangana amin'ny maty io miteny amin'io tena noy nanaraka an' Jesoa Petera
elohan'ny apôstôly izy tatorina ary efa tena mitarika ny apôstôly mihitsy tao Jerosalema izy novelona mifanenjena ny fiangonana amin'ny fitenin'ny iay gouvernoura Pilato halina tamin'ilay film hoe Son of God hoe hakatoko fiangonanareo io ingay gouvernoura fanenjena tamin'ny andron'ny apôstôly mamay dia efa fantatry Petera tamin'izay fa ndeha ho samborona izy Petera zany amin'ny fitenik'io ary amin'ny fiteny miaramila raha teo zany raha tiandresy ny anjia miaramila miady aminao ianao aza hoe miaramila kely reo nao sy le mpitarika azy fotsy no sambory dia resinao dolo miaramila rehetra. Petera alohan'ny apôstôly no sambory dia vita dolony amin'izy rehetra. Efa eny Petera io tsaitsaika ny moramora ny ala tao Roma izy dia hivoaka ny tanànan'ny Roma handositra sao samborin'ny olona. Dia nifanena tamin'ny lehilahy anankiray izy tovitovy rehefa maky ny malioka toko faefatra amby roapolo nareo le roa lahy hoany Emaos dia fanena tamin'ny lehilahy anankiray teny an-dalana dia hoy lehilahy io fanena tamin'ny Petera ahoaiza anao ry Petera mamay be fanenjenao zany re dia tsy ho faty eo le andositra Petera zany manindiany any dia hoy le fanena taminy hanky rehefa tsy manaiko sambory ny ombony ianao lao ao Roma ho samboriny dia ombony amin'ny azo fijaliana fanondroany dia nitodika Petera nanontany azy hoe fa hoaiza ianao tompoko izy efa tsy hita dia niteny taminy efa tsy hita iza iny Jesoa misy mahino manao hoe Jesosy any Jesoa fifanarahana protestante eo 1968 Yesoa Jesoa nifanena tamin'ny Jesoa Petera tamin'izay dia naheno le teny hoe ndeha ao ombon'ny olo azo amin'ny azo fijerena fandrona rehefa tsy manaiky ombony ianao dia vao nitodika Petera dia tsy hitanitsony le raha izy iny Jesoa tiako amerina le anarany ianao dia lasa nivelanakao Roma Petera dia niteny tamin'ny ny olona rehefa nisamborona izy tsy mendrika hitovy amin'ny Jesoa raha ombonareo amin'ny azo fijaliana fa haofy dia loko atao avy any ambany fa tsy mendrika hitovy amin'ny tompoko aho zany nanazavany sasany tektonika sy ny namany amin'ilay azo fijaliana mitsingoloko eny amin'ny tsy mitovy amin'ny tompo dia ny azo fijaliana mitsingoloko no entiny tsy mifandray zany tsy zany akory ny atsain'ireny olo reny le mitora le azo fijaliana mitsingoloko fa ny atsika i Petera nanety teny nanaiky ombona tamin'ny azo fijaliana nioka lohany ambany no antony zany tantara zany fa tsy io akory ny anaran'ny olona amin'izany fitondrany azo fijaliana eny amboziny zany rehefa sahy Petera la azakazaky Petera nakany am-pasana very ny fasana nahita ny lamba ny valona teo sy lay nasarona tamin'ny lohany na nitokana tariny isaky ny maneo anareo ny tena ny tompo natono anareo ho atsika laina le lamba avalona amin'ny sisiny fa tsy hoe tonga dia fatsofoko ambany eo fa avalona tsara zany dikan'io le lamba ny sarona ny tompo tany am-pasana tany sary editsika aseho amin'ny lamba io avalona amin'ny sisiny eo mampatsiaro mandrakariva hoe tsy taotsony ny tompo nakaizy izy tsangana tamin'ny maty ny tompo velona ny tompo amen velona ny tompo velona i Jesoa Kristy tompontsika io ka mamerina zay mino azy manome fiainana ho any mino azy izy satria matahotra sao tondrin'ny ela hoe secte nareo fa ny secte mahazo miteny an'izany sambety
fa ianao rehefa miteny zany bety dia vomafy vavaka taty amintsika ny président synodal tamin'ny 8 février alady faharoa dia resaka zay rehefa avy eo ngatsy atao le alleluia ao izy mantsy atao ka indreo a fandraisana ihany nanaovana an'iny ngatinao le alleluia fa reny indreo any sekte tiako averina ao an-tseny zany zatra tenitenena momba antsika ny ananina any ngany sekte namorona zany alleluia zany baiboly tsika miteny an'izany maneho lay fiderana an'Andriamanitra dia mody adika rehefa iteny an'io protestante dia terao ny tompo adika fa tsy tenena le hoe alleluia fa sao dia lazaina hoe sekte o nao mba hiverina kely amin'izany sekte zany amarana an'ity resantsika mianakavy ty isika protestanta io dia tondrin'ny katolika ho sekte oka zany zany miala tao amin'ny couvent tao ry Luther ny sitaka le juge vous n'êtes que des sectes dia ianao zany secte ianao zao andaha mafy be hoe zay ty sekte zany zay ina antsika zay tsisy mahatahotra zay atsony anao hoe ny finoanao tahaka ny Petera ny fikiranao ny tompo tahaka ny mpianatsy ny tompo ny fikira amin'Andriamanitra ianao ninona zay ny olona hoe sekte hoe sekte tsisy olana zany fa anao mino ianao mifikitra amin'ny tompo ianao mijoro vavolomilon'ny tompo ny fiainanao zany zava-dehibe amin'ny fiainana zany dia Jesoa lay nitsangana tamin'ny maty ankalazaina amin'ny andro pasika tahaka zao esory ny tahotra esory ny fisalasalana rehetra dia aoka ianao velona fa velona ny tomponao